Fagnerabantsika amin'ny anaran'ny Tompo Fihavana ary mbola manonona ny fahasoavany sy ny fiadanany amintsika tsirairay avy. Andeha hiomanantsika amin'ny fiderana ny FFPM fa 4/306, 306, ny andininy voaloha, faharoa ary ny andininy fahatelo. Dia homantsika koa ny firana fanampiny fa 9/20, ny andininy voaloha sy faharoa. Ny lohatenin'ny perikopantsika androany ao amin'ny Matthieu 5:20 dia manao hoe ny hiavian'ny Kristy hitsara ny firenena rehetra. Raha avy amin'ny voninahiny Jesosy dia anangona ny firenena rehetra ary anavaka azy. Anavaka azy izy dia ataony eo ankavanany ny ondriny. Fa ataony eo ankaviany kosa ny osy. Amin'ireo izay eo ankavanany dia hiteny izy hoe eo amin'ny andininy fa 4:30 tapany by, avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Izany no ambarany amin'ny ondriny. Fa ho an'izay eo amin'ny ankaviany kosa eo amin'ny andininy fa 2:20 dia hiteny izy hoe miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Amen. Andeha ataontsika tanjona ry havana ny hoisany izay anambaran'i Jesosy ny teny mamy eo amin'ny andininy fa 4:30 io hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Ataontsika hivavaka. Menatra sy mangay azy ay mpamonjy eo anatrehan'ny teninao. Fa toy ny mijery fitaratra izahay dia menatra anao. Hitanay ary tsy misy miafina aminay ny fahantrana sy ny fahoriana eto amin'ny taninay. Kanefa dia tsy mandeha mendrika ny fiantsoana hoe kristianina izahay. Tsy nomenay hanina ireo izay nona, fona Tompo. Tsy nomenay ho tafiana ireo izay tsy nanan-kitafy. Mifona mpamonjy io. Tsy nampisotroana ihany koa ireo izay mangetaheta. Fona aminao izay ny amin'izany. Mifonany amin'ny tsy nahitanay ny tavanao ao amin'ireo izay nona sy tsy manan-kitafy. Dia ianao mihitsy Tompo no hiasa ty anatinay ahatanteraka ny sitraponao, ahatanteraka ny fikasana na ny fanaovana. Dia tsy amina ny soa tokony ho an'ny hafa izahay. Dia omeo anay koa ny hianatra hanolotra na dia rano mangatsiaka eran'ny vera ho an'ireny madinika ao ireny noho ny aminao, noho ny amin'ny teninao Tompo malalo. Ary dia tehiry izahay ho isan'ireo izay ondry eo ankavananao andova ilay fanjakana izay efa voavoatra ho anay hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka. Amen. Mama fazahoa kazamanalaina fa tsy fantatrare zahovolona na miniarina na minimarana. Mama fazahoa sy mijonona matokiare isi amora wana wane matuki
paciência, fale mais tudo, sabe fanoacha, devo me tomo, vale santo com, matukiare, e se amora, matukiare, e se amora, mama faz a rua, AMIN'NY malani, atanza virezna, lera kaumbu, hasaruza sasi, luara nukiri, amawanu muzi, zailani fu, matukiare, isi amora, matukiare, isi amora, Dinge mbola iarahantsika mamaky ny ao amin'ny Apokalipsy toko 20. Eo amin'ny andiny 12 sy ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana zany, ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky, araka ny asany. 15. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny fary hafa izy. Amen. Miresaka ny andro fitsarana farany ty Apokalipsy toko 20 Tirihavana. Amin'ny andro fitsarana io dia ho tsaraina isika araka ny finoantsika. Ka ny mpino dia hita ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Amin'ny andro fitsarana koa dia ho tsaraina araka ny asantsika tsirairay avy sika. Tsy hanesorana, tsy hanampiana. Ary izay asa natao ka tsy nibebahantsika dia hitsarana antsika, hanamelohana antsika. Antsika mbola hivavaka anatina ny Tompo. Tompo malalo misaotra ny amin'ny fampahafantarana anay fa mbola ho avy hitsaranay ianao, mbola ho tsarainy zahay. Dia samy hiatrika anao eo anoloan'ny seza fiandriananao zahay. Amin'izay fotoan'izay dia tsy hipetraka ho mpamonjy intsony ianao fa hipetraka ho mpitsara. Ka tsy hisy afaka handositra n'izany fitsaranao zany na ny lehibe, na ny kely, na ny manan-karena, na ny mahantra, na ny be voninahitra, na ireo izay ambany toetra, fa samy hiatrika anao zahay. Amin'izay fotoan'izay koa dia ho mpitsara araka ny rariny sy ny hitsiny ianao. Misaotra mbola mampitandrina anay. Dia ndreto zahay manatona anao Tompo, aza vela hisy ho voakosoka ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany tsirairay avy tonga eto amin'izao marain'izao. Dia arovy zahay tsy ho hita modimody mino, fa omeo anay kosa Tompo ilay finoana marina, ilay finoana mahavonjy, ilay finoana miseho amin'ny fitondran-tena tsara sy ny asa tsara
vokariny izany fa tsy te ho isan'izay arinany amin'ny fahariany rehetra afo sy solofary izay tompo mombany mampaherezanay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavaka amen. Nanandro izay itsarananao amin'izay fotoana izay adrininay anao ka iatrika lay panjakanao efa Andriamanitra rehetra ny voninahitra mitsika kosa ny fiadarany amen. Alahady faha 20 ny volana Novambra taona 2024. Alahady izay natokany FIHAVIANY Fjkm hitrotrona ambavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretana na poizina hoe KPMSV. Araka izany driavana dia fandarana avy any amin'ny KPMSV FIHAVIANY no arantsika amin'ity anio ity. Alahady ihany koa amaranantsika ny fandaniana loha hevitra manao hoe TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo. TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo. Ry fiangonana malala mampitombona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ny finoantsika. Amen. Aoka araka itsangana sika itera sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiaramamaky ny salamo.
Iterisamy vonasin'Andriamanitra isika iara-maki ny salama amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe faizao kosa dia nantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva fa tsy fantatro ny isany hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo hampahatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany Andriamanitro ianao efa nampianatra hiatro ny fonina mbola tanora ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho ko mandra-paantotro sy fotsivolo dia aza mahafoy Andriamanitro mandra-pilazako ny sandranao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'ny rehetra mbola ho avy ary miatra amin'izay ao indrindra ny fahamarinanao Andriamanitro izay nanao zava-dehibe Andriamanitro iza no tahaka anao. Amen. Mbombavaka sika ry havana mitera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao noho ny fitiavanao tsy mety ritra sy tsy mety tapaka fa asehonao aminay isan'andro afaka namakivaky tokoa zahay ity volana Novambra ity ka kitratra izao alahady farany amin'ity volana ity izao teo ny famindramponao tsy miova teo ny herinao teo ny alehibe ny fahasoavanao zay avaozinao aminay tokoa isan'andro ka izany no hiderana ianao sy hanomezanay voninahitra ny anaranao fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra miasa sy mikarakara anay isan'andro Andriamanitra fitiavana ka ny fitiavana ho anay dia mihoatra mandrakariva noho izay takatra ny sainay Tompo nasehonao anay zany tamin'ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy zanakao eny ny faratampony indrindra dia nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana sy nitsanganany avy tamin'ny maty ary nandreseny ny fahafatesana ho santatry ny fandresenay koa ny fahafatesana ratra zay matoky zay Andriamanitro fa ny herinao tsy miova sy ny fitiavanao maharitra mandrakizay tao amin'i Jesosy Kristy dia afaka hitahiranay mandrakizay koa ao aminao amin'ny famindram-po mandrakizay zany no hiderana ianao sy ankalazana ianao ka natohinina Tompo
mety hasarotry ny toejavatra hatrehanay tsirairay avy ankehitriny sy ny mety hasarotry ny fiainana koa dia matoky izay fa Andriamanitra azonay anteherana ianao ary Andriamanitra tia anay ka mampiseho ny herinao sy ny fahagagana rehetra asehonao tsy miova amin'ny fiainanay. Zany herinao Andriamanitra izany dia afaka mampiseho aminay fa miasa mamelona ny fiainanay tokoa ianao ary afaka manao izay mihoatra indrindra izay rehetra irininy ny sainay sy takatry ny sainay. Ko mba raiso re ankasitrao re ny fanatim-piderana atolotra ianao amin'ity anio ty fa vokatry ny molotra manaiky ny anaranao zany ary vokatry ny fo mipololotra eo am-bavanay manaiky ny anaranao Andriamanitra. Asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavakay misaotra ray io. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havany. Aoka hitsangana zao ny ankizy sy ny tanora ry havana hira ny rehefa voalahatra fa tonga amin'ny fotoana anjara ho an'ny zareo sika izao. Hivavaka sika indreto koa ny fitiavanao Jesosy fa tsy misy olona voarara tsy havana aminao. Indreto izahay ankizy tanora handray ny teny avy amin'ny teninao, hampahirezana anay, hitezana anay, hanabeazana anay, handroso hatrany amin'ny finoananao sy amin'ny fihavanana aminao. Koa mitenena ary fa vonikeno izahay mpanomponao. Amen. Mahazo toerana nareo. Ny Apokalipsy 20:5-10 no anjara ho antsika ankizy sy tanora amin'ity anio ity. Apokalipsy 20:5-10. Rehefa irantsika mahita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaranao? Efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaranao? Tany ampitan-dranomasina tany dia nisy evangelistra anankiray na antsoina hoe mpitorin'ny filazantsara ihany koa. Izy io dia zanak'alahy tokoa ny ray aman-dreniny ary mpanefoefo tokoa ny ray aman-dreniny. Saingy indrisy anefa rehefa nandeha ny fitorenan'ny filazantsara izay nataony dia nindaosiny fahafatesana avokoa ny vady aman-janany rehetra. Nindaosiny fahafatesana avokoa ny vady aman-janany rehetra satria sendra ny loza mpifamoivozana. Rehefa nandeha ny fotoana taorian'ny nahafatesan'ireo vady aman-janan'ireo dia notoron'ny reniny hevitra izy ny mba hananganana ivitoerana fitaizana zazakamboty. Dia notanterahany tokoa izy, tanterahany tokoa zany. Ny ray aman-dreniny moa nampiasa sy nanohany tamin'izany fananganana ivitoerana fitaizana zazakamboty izany. Ary tao anatin'izany fitaizana zazakamboty izany dia rehefa nandeha ny fotoana dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rony izay anisan'ny nitaizana sy ny beazina tao amin'izany zazakamboty izany. Saingy indrisy anefa no beazina sy nitaizana hatrany izy fa tsy mba netinino, tsy netina andray ny filazantsara
fa teny faniratsirana mandrakariva no re avy aminy rehefa tonga amin'ny fotoana ny fampianarana sy ny fitorian'ny tenin'Andriamanitra. Ka nisy fanatonana manokana nataon'ity evanjelista ity azy satria efa resiosio mihitsy aza fa anisan'ny jiolahy izay mamaky tranombarotra izy io. Rehefa izany dia tsy mety resy lahatra mihitsy izy. Nandeha ny fotoana dia maty ny renin'ity evanjelistra ity. Ary taoriana kelin'izay koa dia maty koa ilay tovolahy anankiray no tonaizany io na ironia zany. Inona no nahafaty azy? Voatifitry ny mpitandro filaminana tamin'ny fotoana nanaovana ny asa ratsiny izy satria namaky banky izy ireo. Nisy nahatsikaritra nefa ny fomba fiatrehan'ity evanjelista ity, ny fahafatesana nandalo teo aminy dia ny fahafatesan'ny reniny sy ny fahafatesan'ny rony. Tamin'ny fahafatesan'ny reniny dia tsy nahitana sofotra alahelo loatra izy, tsy mba nitomany, tsy natsaka ranomaso. Fa tamin'ny nahafatesan'ny rony kosa dia tena nigogoko nitomany fatratra izy. Dia nanatona azy ny zaza zay anisan'ny tenaizany anankiray zay efa lehibebe ihany, taoriana kely ny fandevenana any rony. Nahatsikaritra ao tompoko fa tamin'ny nahafatesan'ny reninao dia tsy mba nitomany ianao, ary tamin'ny nahafatesan'ny rony kosa dia tena nigogoko sy nitomany fatratra ianao, ary naika tsy lahitra nampiononina mihitsy. Marina ny voalazany seho izy ity evanjelistra ity. Tsy nitomany tamin'ny nahafatesan'ny reniko satria izy no nitaiza asy nanabe ahy ka nampirisika mba hanolotena ho an'i Jesosy tahaka azy. Ary fantatro fa efa voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany ka voavonjy izy. Fa nitomany sy nigogogo fatratra ozy izy noho ny amin'ny nahafatesany rony satria matahotra ary tsy azoko antoka fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Kanefa ozy tsy voafetran'ny fisainako ny hevitr'Andriamanitra ka natolotry teo anatrehan'ny tompony aminy. Izy no mahalala zay hevitra heverana azy. Manay aho satria izao no voasoratra ny soratra masina hoe ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainany dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Izany teny izany no nambaran'ilay evanjelistra tamin'ny ty tenaizany anankiray ity. Raha ankizy sy tanora efa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao, fa raha tsy hita ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao dia sady ampigogoko sy ampitomany ny mpiarabelona amintsika no indrindra koa ampitomany an'i Jesosy rahatrizay. Satria eo amin'ny fahafatesana no mifarana ny famelan-keloka ao amin'Andriamanitra ho antsika. Fa aorianan'izay dia tsisy intsony. Ho an'Andriamanitra reo ny voninahitra, fa amintsika kosa ny asa ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay mitaona anay sy mampandiny tenanay ankizy sy tanora mba handinika amin'ny tenanay tokoa. Move efa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana tokoa ny anaranay. Fa ankehitriny kosa Tompo, havaozonay ny fanoloran-tenanay no ny asan'ny fanenao masina. Aoka tsy hisy ankizy sy tanora ka ho voafafa ao amin'ny bokinao ny anarany, fa ho voatahiry sy ho voarakitra mandrakizay ao aminao kosa. Ka amporisino fonay mba handehananay mendrika ny filazantsara anao sy amin'ny fahamarinan'ny fanoloran-tenanay
ho anao Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny anaranao rery ihany no ivavahanay toy izany. Amen. Vavakisika tompo. Tsodrano zay sy mankasitraka fenanao ray malalo. Andriamanitray miteny ianao. Nisotranao fa famindraponao aminay no mbola ahafahanay mandre ny teninao. Mangataka aminao ary izahay. Raha maky sy anazava ny teninao ny mpanomponao. Ny fanamasinao. Anokatra ny masom-panahinay. Anazava aminay ny teninao satria tsy efa mifisainan'ny olona fotsiny ihany ny fanohan-kevitra izany teninao izany fa mila ny fanamasinao izahay. Mba ho azonay tsara izany fanamasina ka mankatoavinay amin'ny fiainanay mba tsy hamitsaka ny tenanay izay mpiainy fotsiny fa ho vonona kosa hitsenanao amin'ny fihavianao. Ho vonona ihany koa hiaona aminao Andriamanitray izay tsirairay avy satria ny teninao dia tsy ho levina mandrakizay fa zao hita amin'ny masonay izao ny lanitra sy ny tany ho ianao ho levina dia meo anay ny fahatokiana ny teninao hiaina an'izany eo amin'ny fiainanay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana dia amin'ny baiboly TSENAO manao mankina ny teny isaky ny lahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana ny antombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Hiaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia toko 40 andininy 7 ka hatramin'ny faraky 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry vahoaka ntsona nanankinana vaovao mahafaly eo miakary eny an-tendrombohitra avo. Ry vahoaka ny Jerosalema nanankinana vaovao mahafaly eo iangao mafy ny feonao ka aza matahotra. Lazao amin'ireo tanànan'i Joda hoe indro Andriamanitrareo, indro ny tompo andriana nahary, tonga amin'kery sady manana fahefana hanjaka. Ny vahoaka ho entiny miaraka aminy no karamany sady eo anoloany ho valika sasarany. Tahaka amin'ny mpiandro ondry miandry ny andian'ondry izy ka manangona ireny amin'ny baiko tanany. Trotrony eo atratra ny zanak'ondry ary roahany miadana ny ampianahany. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio toko 5:20 andininy faraky amin'ny 30 ka hatramin'ny 9:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20 andininy faraky 10 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa ho avy amin'ny voninahitra mahampanjaka azy ny zanak'olona sady hotronony ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandriana mamirapiratra.
ary angoniny eo anatrehany zanak'olona ny firenena rehetra dia hanavaka ny olona horotonta ny zanak'olona tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy ka ny ondry no ataony zanak'olona eo ankavanany fa ny osy ataony eo ankaviany ary dia izao no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavanany avy ianareo nombany raiky fitahiana raisy ho lova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay naharinany izao tontolo izao fanaona aho dia nomenareo hanina nangetaheta dia nomenareo hosotroina ny vahiny aho dia nampetranonareo tsy nitafy aho dia nitafianareo narary aho dia nikarakarainareo tany amponja aho dia nivanginareo ary dia anontany azy ny olo-marina ka hanao hoe tompo oviny ianao no hitanay nona ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay oviny ianao ny hitanay ny vahiny ka nampetranonay na tsy nitafy ka nitafianay oviny ianao no hitanay narary na tany amponja ka nivanginay dia hovalian'ny mpanjaka hoe lazaiko marina aminareo fa arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto avako madinika indrindra ireto no nataonareo tamiko ary dia izao kosa no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankaviany mela amiko ianareo vohoziny mandehanany amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fanaona aho dia tsy nomenareo hanina nangetaheta aho dia tsy nomenareo hosotroina ny vahiny aho dia tsy nampetranonareo tsy nitafy aho dia tsy nitafianareo narary sy tany amponja aho dia tsy nikarakarainareo ary dia anontany azy kosa ireo ka hanao hoe tompo oviny ianao ny hitanay nona na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tany amponja ka tsy nampianay dia hovalian'ny mpanjaka hoe lazaiko marina aminareo fa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto havako madinika indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko dia iroso ho any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiaina maharitra mandrakizay dia hitako ity seza fiandrianana fotsy lehibe tsy ilay mipetraka eo amboniny ny tany manabakabaka dia nandositra teo anatrehana ka tsy hita intsony izay toerana nisy azy ary hitako ny maty rehetra na ny lehibe na ny kely tafajoro teo anoloan'io seza fiandrianana io dia nisy horonam-boky maro no velarina ary nisy horonam-boky iray hafa koa no velarina dia ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fiaina maharitra mandrakizay ka tamin'ny zavatra voasoratra tao anatin'ireo horonam-boky ireo no nitsarana ny maty rehetra araka ny asany avy ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy raha fahafatesana sy ny toeran'ny maty koa namoaka ny maty tao aminy ka samy nitsaraina araka ny asany avy ny maty rehetra raha fahafatesana sy ny toeran'ny maty kosa natsipy tany amin'ny fariafo izany fariafo izany no fahafatesana faharoa ka raha nisy olona tsy hita voasoratra tao anatin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fiaina maharitra mandrakizay dia natsipy tany amin'ny fariafo izy amen
mbola ho aminay ho atrandriavana ny famindram-po sy ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa tompontsika. Ny fanahy masina izay fanangatana hatrany am-piandohana hiaraka amintsika hitarika hampahita zava-mahagaga ao amin'ny lalan'ny tompo amin'izao fotoana ny toriteny izao. Isaia toko faha-efapolo andiny fahasivy hatramin'ny faraka ambin'ny folo. Soratra masina voalahatra amin'ny perikopa araka ny testameta taloha. Ny bokin'ny Isaia mpaminany riavana dia mitondra ny anaran'ny mpaminany Isaia izay midika hoe ny tompo no mpamonjy. Ary ao anatin'izany boky izany dia misy foto-kevitra anankitelo voizina araka ny vanim-potoana naminan'iny Isaia. Ny toko voalohany hatramin'ny fahasivy amby telopolo dia faminaniana manorotsoritra ny toetra ny fiangonana ny zanak'Israely. Ny toko faha-efapolo hatramin'ny fahadimy amby dimapolo dia manambara vaovao mahafaly, filazantsara, mampionina sy mahabe fanantenana ao anatin'ny vanim-potoana ny fahababoana. Ary ny fahaenina amby dimapolo hatramin'ny farany dia manambara kosa indray ny hafatra ho an'ny olona izay efa tonga any an-tanindrazana afaka tamin'ny fahababoana. Raha fehezina dia tena hafatra miteniteny ny ara-politika na ara-piaramonina ny hafatra entin'ny Isaia mpaminany. Izao Isaia toko efapolo manoloana antsika izao ary havana. Araka ny voalaza teo dia misantatra ny hafatra ho an'ny fiangonana izay babo teo anatrehan'ny Babilonianina. Hafatra ho an'ny fiangonana tany am-pahababoana. Hitantsika eo amin'ny toko faha-efapolo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo teny milaza fampiononana. Ampionon'ny oloko hoy Andriamanitra reo. Eo amin'ny andiny fahasivy hatramin'ny faraka ambin'ny folo izay manoloana antsika raha teo amin'ny perikopa dia vaovao mahafaly, filazantsara, mampitodika ny voababo amin'Andriamanitra, indro Andriamanitra reo. Ary ny farany toko faha-efapolo andiny faharoambin'ny folo hatramin'ny faraka amby telopolo dia fampatsivana ny hoe iza moa Andriamanitra, aza misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra. Ndia ary havana ankeo amin'ny toko faha-efapolo andiny fahasivy hatramin'ny faraka ambin'ny folo izay voalahatra sy efa voavaky isika. Fanambarana nyezinezina atampitendrombohitra atao reny ny firenen'ny Joda manontolo ity fanambarana ity. Indro Andriamanitra reo. Manitsaka izay mety ho karazana fanambarana rehtsika manodidina ny raharaham-pirenena izany. Mampitraka antsika hijery an'Andriamanitra. Ary tsenaitsika amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Tsy tahaka izay mety ny tsenanao ny fanambarana renao omaly na fakomaly sy izay mbola ho renao manaraka koa. Indro Andriamanitra reo. Fanambarana manitsaka izay mety ho fanambarana rehetra ary mampitraka antsika amin'ny fanantenana mitory vaovao mahafaly manambara ny filazantsara an'Andriamanitra. Sao adinitsika indro Andriamanitra reo. TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo. Voalohany fihaviana amin'ny kery. Ny faharoa fihaviana hamaly fity ary ny fahatelo fihaviany ny mpiandriondry. TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo avy amin'ny kery izy eo amin'ny andiny fahafolo tapany voalohany. Indro Andriamanitra reo, indro Jehova tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny no ihany no anapaka. Indro Jehova tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Manondro an'Andriamanitra miaraka amin'ny haben'ny sandriny izay tsy mitambitamby amin'iza na amin'iza fa mahavita heriny ny asa mpamonjena
ho an'ny fiangonany. Avy amin'ny heriny ny sandriny ihany no anapaka. Andriamanitra miaraka amin'ny haben'ny sandriny, tsy mitambitamby amin'izana amin'izy, fa mahavita samirery ny asa-pamonjena ho an'ny vahoakany, ho an'ny fiangonany. Manondro an'Andriamanitra tompony fandresena raha mifanenjana ny sandry anankiroa. Izany ilay Andriamanitra tondrona amin'ny hoe indro Andriamanitra reo. Ao amin'ny Isaia 7:70, andininy faraka 12 mivadika kely eo ambadika ao, dia hoy ny filazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Andriamanitra avy amin'ny kery, tsy mila na iza hanampy na hanohana, fa mitondra famonjena ho an'ny fiangonany, ho an'ny vahoakany, ho an'ny olom-boafidiny. Ao amin'ny Ezekela 3:20 dia misy teny manao izao amin'ny anaran'ny Tompo: ry zanak'olona ny sandry ny Farao mpanjakany Egipta dia efa nitorotoroko, ary etsy no aratoina mba ho sitrana, hatantsabatra indray. Notorotoroan'Andriamanitra ny sandry ny mpanjakany Egipta, ary tsy nisotrany nintsony mba hitantsabatra indray. Ao amin'ny Jeremia 9:20 dia misy teny torak'izany koa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: voakapa ny tandroko Moaba, ary tapaka koa ny sandriny hoy Jehova. Andriamanitra miseho amin'ny sandriny mahery, amin'ny haben'ny sandriny, mitondra fandresena ho an'ny mpanjakany Egipta, mampahory ny fiangonana ho an'ny mpanjakany Moaba, izay tsy sasatry ny mila ady amin'ny zanak'Israely. Dia io koa ny Exodus 4:7 ainy maro tsenjery manao hoe: Jehova miady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, indro Andriamanitra reo, mahery sady hamonjy, mahery izy ka hiady ampandresy ianao. Fanantenana, filazantsara toriana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana manolotra indrindra ny adventy izao izany ry havana. Indro Andriamanitra reo, fihaviany amin'ny-kery, TSENAO zany fihaviany amin'ny-kery, anehoany ny haben'ny sandriny mitondra fandresena ho antsika, anehoany ny haben'ny sandriny milaza fa vitany irery ny famonjenanao, tsy ilany na iza na iza. Ny faharoa ry havana dia fihaviana amin'ny famaliana fity. TSENAO amin'ny fihaviany ny Tompo, fihaviana hamaly fity. Hoy ny andininy 10 tapany faharoa manomboka koa amin'ny hoe indro. Indro ny valim-pity atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Valim-pity atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Izany dia manondro indray an'Andriamanitra toy ny mpampiasa tonga anefa ny kahamany mpiasa. Mitondra ny valopy misy ny anjarany tsirairay, ary voatsinjara sy efa vonona eo anoloany, teo ny eo anoloany ny latabatry ny mpampiasa, miandry ny mpikarama andray ny valikasasarany. Izany no sarin'ilay Andriamanitra avy hamaly fity. Ilay Jehova Tompo avy mitondra ny valim-pity eny an-tanany. Fa toy ny manondro an'Andriamanitra koa izay naresy anady ka mizara ny fifaliany, manome fankasitrahana ho an'ny mpomba azy sy ny miaramilany, ny ady ho an'ny fanjakany. Fihaviany hamaly fity, manondro an'Andriamanitra manome lanja ny fanoloran-tenanao, hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, mandra-piala ny fofonainao. Efa vonona ny valim-pity. Ny fiangonana indraindray dia ny hoe la ny andro eo foana nareo miandry izay fihavian'ny Tompo. Tsy aleo ve manao zavatra hafa?
misy koa manao hoe zay tsy anao raha tsy misy karama, adininy hoe na ho voky na ho nono. Misy mihevitra fa miasa jamba rafozana izay manolo tena hanompo an'Andriamanitra. Tsy ry havana. Indro avy Andriamanitra mivalim-pity atolony dia ny aminy, ary ny valina omeny dia eo anoloany. Alaovy sary an-tsaina ilay satroboninahitra fiainana efa eny an-tanany Jesosy Kristy atolotra ho anao amin'izay andro iaviny. Izany no hevitra ity teny ity. Avy izy ny valim-pity atolony dia ny aminy, valina omeny dia eo anoloany. Amin'izany no iantsonantsika atsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty zanany ara-panamana hoe fantatro izay inoko ary hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina, tsy ho ahy ihany fa izay rehetra tia ny fisehony koa. Timoty 2:1-12 sy ny 4:9. Eo am-piandrasana ny fihavian'ny tompo isika, miandry ny fihavian'ny tompo, hamaly fitiantsika, saintsainy izany hoe fantatro izay inoko hatr'izao dia tehirizina ho an'ny satroboninahitra ny fahamarinana omeny tompo tsara marina, tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. TSENAO amin'ny fihavian'ny tompo, fihaviany hamaly fitianao. Fa TSENAO amin'ny fihavian'ny tompo, fihavian'ny mpiandry-ondry eo amin'ny andininy 2:20. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Hiandry ny ondry ny tahaka ny mpiandry-ondry izy, ny sandry no anangona ny zanak'ondry ka hotrotrony eo an-tratrany ireny ary horoahiny miadana ny ampianany. Izany indray dia manondro an'Andriamanitra ho tompony andraikitra feno amin'ny fiahina ny fiangonany. Manondro an'Andriamanitra ho tompony andraikitra feno amin'ny fiahina ny fiangonany toy ny mpiandry-ondry eo anoloany ondry izay andrasany, fiantohana ny momba azy rehetra. Tsy ahivina antsika izany eo amin'ny Salamo 7:20, Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Miandry ondry amin'ny fitiavany be dia be, mpiandry ondry miseho amin'ny fitiavana tsy miangatra, sokajy rehetra. Ny sandry no anangona ny zanak'ondry, hotrotrony eo an-tratrany ireny, horoahany miadana ny ampianany. Andriamanitra mitsinjo ny sokajy ny olona rehetra, ilay Andriamanitra ho avy. Manana anjara amin'izany na ny vao ampinonoana azy, satria izay ny voambolana hoe ampianany. Ny vehivavy mampinono, ny zaza ampinonoana dia manana anjara amin'izany, fihavian'ny tompo izany, tsy misy lajajanja. Ny tanora dia hotrotrona eny an-tratrany, nefa maly eo tena raha teo dia hombany amin'ny fitiavany tsy miangatra. Malona ny zava-misy ry havana indraindray isika kristianina, isika fiangonana dia mieritreritra ny hoe anahoana ny ho aviko, anahoana ny amin'ny zanakay, anahoana ny amin'ny fiangonana, anahoana ny amin'ny taranakay. Raha mihoatra amin'izao zavatra hita izao, efa ela mbola kely isika, raha nisonitra mividikena teny ambony akalan'ny mpivarotra dia hoy ny ray aman-drenitsika hoe tsy hinan-kena tsony izany. Enitsika izany tany amin'ny fahazazantsika. Anahoana fa vitany anay fa ny anareo sisa. Nitenen'ny dada sy neny koa izany taloha, nambaran'ny dadabe anareo sy bebe anareo, fiankehitriny reto sika eto, reto ihany sika eto. Maninontsika izao? Ary mieritreritra vena hoe haninona? Raha raisitsika tsara ny teny fampanantenana, ny fanolorany, mahery vaika noho izay heverintsika, mahery setra. Dia hoy ny soratra masina, indro Andriamanitra reo,
avy toy ny mpiandriondry izy miazona ny fahefany miandry ny ondriny ary miantoka ny momba azy rehetra tsy mandainga ny faminaniana efa niainantsika tao anatin'ny taona be deaibe zany fahazana tany rehefa azo ny fahaleovantena feankehitriny ary mbola ianantsika amin'ny ho avy mampahatoky izany ty teny faminaniana ity TSENAO amin'ny fiaviany ny tompo avy toy ny mpiandriondry iantoka ny momba anao rehetra izy Jesosy Kristy ny tena ambara amin'izany driavana fehezana ny afatra dia izao TSENAO amin'ny fiaviany ny tompo indro tairiny ianao saovariana aza mafo aza mamoy fo aza misalasala TSENAO amin'ny fiaviany ny tompo fiaviany lay mahery fiaviany lay amalifity fiaviany lay mpiandriondry miantoka ny fiainanao tsy eto an-tany ihany fa mandrakizay ao amin'ny fanjakany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Aoka ivavaka sika ry havana Andriamanitra ianao misaotra ny amin'ny nanomezanao mpanompo dia ny mpanompovavinao anambara aminay fa Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra mikarakara anay isan'andro isan'andro ianao ary ho avy tokoa ianao haneho ny herinao haneho ny valim-pity avy aminao ary indrindra handray anay hikarakara anay toy ny ondry eo am-pelatananao hitrotronay tahaka ny fitrotrona zanak'ondry indrisa nefa toa tsy dia mihevitra ny fiavianao tokoa izahay fantatrao ny aminay tsirairay avy reto tsy mibanjina akory ny mandrakizay fa toa variana ny amin'ny fiainana tany ihany tompo tsisy miafina aminao ny toe-piainanay toa tsy mahatakatra akory ny alaliny zany herinao sy fitiavanao zany hanikamanao zay fomba samihafa hiarovana ny tenanay eny hitadiavana fitiavana sy fankasitrahana amin'izay hiverinay fa afaka manome izany ary indrindra koa mitady fomba samihafa izay hazonay antoka ny amin'ny hoavinay ny amin'ny fikarakarana anay manokana efa maro amin'ireny fomba ireny no tsy araka ny sitraponao Andriamanitra no mifanohitra amin'ny tanjona kinendrina ho an'ny fiainanay tompo mifona aminao izahay mba aoka iseho aminay ankehitriny ny fanavaozan'ny fanenao masina ka hibanjinanay ny herinao Andriamanitra tokoa fa Andriamanitra mahery tokoa ianao Andriamanitra fitiavana ka tsy hamelanay hiasa maina amin'izay rehetra mety fanoloratena sy asa samihafa hiantsona ho anay tsirairay avy Andriamanitra miaso mamelona anay tokoa ianao ary mikarakara anay tompo mifono izahay ny amin'izay rehetra mety tsy finonana fisalasalana eo anatrehan'ny fikarakarana ao anay diovy amin'ny ranon'i Jesosy zanakao izay Andriamanitra mba homendrika n'izany asa mahagaga ataonao amin'ny fiainanay izany aoka ho tsapa anay anie fa velona tokoa ianao efa teo anatrehanay ary mbola ho eo anatrehanay mandraka riva efa namelona anay ianao efa niahanay ianao efa nikarakara anay ianao efa nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao teo anivon'ny fiainanay ary mbola hanatanteraka izany koa amin'ny ho avy ny fiainanay rehetra ko ankehitriny tompo ampitoery teo anatinay ny finoana ny herin'ny fanainao masina ahafahanay mifikitra aminao ka tsy ho variana amin'izay rehetra mety ho toe-javatra sarotra antrehanay ankehitriny dia avao izahay mba ho tonga mendrika anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anatanteranay sy anaovanay izany vavaka izany amen.
fitiavana malala raisom-pifaliana sy ampanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika aoka hitsangana ny fiangonana. voasoratra hoe ampionony ny oloko ho andriamanitrareo mitoriteny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary rehefa nandray indroa eny tamin'ny tanan' Jehovah izy ho valiny fahotana rehetra nataony. Amen. Fiangonana ko andesika hiara-manambara ny finoantsika amin'ny fanekempinoana laharana faha-efatra manao hoe manambara ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenina nataon'Anjao nampanao batisa hoe indro ny zanak'Orin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao sy araka ny tenina nataon'i Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny tenina nataon'i Natanaela hoe Rabe ianao no zanak'Andriamanitra ianao no mpanjaka ny Israely sy araka ny tenina nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao sy araka ny tenina nataon'i Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary araka ny tenina nataon'i Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Sa
hivavaka sika ry havana Andriamanitro misatranao izahay fa amin'ny fotoana rehetra dia afaka mitondra eto anatrehanao izay rehetra mety ho etaetam-ponay sy fanirenay ary indrindra misatranao izahay fa mihaino anay mandrakariva ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena anay. Tompo, tsy sasatra izahay mitalao aminao ho an'ity firenena ity. Isaorananao ny amin'ny izay rehetra mety efa vita ny momba ny amin'ny fifidianana sy ny valim-pifidianana ary mametraka ihany koa ny eo ampelatananao ny toy ny toetra raha rehetra momba izany ary mivavaka izahay mba handrosoan'i Madagasikara hiainana ao anatin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Mametraka eo ampelatananao ny fiainana isan'ny tokantrano ihany koa. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny fiangonana indrindra ireo tompon'andraikitra tara-pivavahana rehetra nantsoinao sy ny finidinao hitondra ny fiangonanao hitory ny hafatrao mba ho tena fanasina sy ho fahazavana tokoa eto anivon'ity firenena ity. Matoky izay Andriamanitro fa ianao ilay manana hevitra heverana ny fiangonanao no hevitra ihany koa ny fiainanay tsirairay avy dia ny firenenay. Ankehitriny mahatsiaro manokana izahay ho an'ny FKM SV-na ny komiti-pirenena miady amin'ny VIH/SIDA sy ny valanaretana. Tatoato fantatrao miariary ireo trangana retana dia ny gripa mahery izay miseho amin'ny fomba samihafa, endrika samihafa. Tompo, mametraka ny toe-pahasalamana tsirairay avy eo ampelatananao izahay koa vangio ny firenenay mba ho voaro amin'ny loza sy ny aretina rehetra. Vangio ny fiangonana kristianina rehetra mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ary ampaherezo sy atanjao ireo KPMS rehetra eo anivon'ny FJKM mba ho toloranao fahaiza-manao sy traikefa amin'ny fiatrehana izany areti-mandoza izany mba hisy vokany eto amin'ny taninay any ny ezaka rehetra tanteran'izy ireo amin'izany ady atao amin'ny areti-mandoza izany. Matoky sy mino izay Andriamanitro feno Andriamanitra mihitsy no miasa eto amin'ity taninay ity ka hampahavokatra ny ezaka rehetra tanterahanay fiangonana. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ity fitandremana isotry fitiavana ity. Hitanao ireo tetikasa samihafa indrindra manoloana izao famaraparanana ny taona izao mba hanehoanay ny voninahitra ao Andriamanitra toy ny bazary fitiavana sy ireo tsika samihafa ataon'ny isan-tsapana apetraka mandrakariva eo ampelatananao reny mba ho tontosa sy ho lavirary araky ny apen'ny fahasoavanao Andriamanitra isandratan'ny voninahitra ao ilay tia anay. Tompo, mivavaka izahay ho anay tsirairay avy. Maro aminay Tompo no manana olana saribahana, ao no mety ho tsy fisinasa, ao no mety ho aretina nefa ihany koa mety ho zavatra hafa toy ny trosa. Andriamanitro, mivavaka aminao izahay mba ho vanginao ka tongava tondray vahaolana ny isam-baravarana ary aoka iseho ny herinao, aoka iseho ny valim-piti avy aminao Andriamanitra fa zay rehetra ainao natao tamin'ny lasa dia mbola ainao atao amin'ny ankehitriny ary mbola ho ataonao amin'ny ho avy satria fantatra efa tsy miova ianao izay nanatona anao Jesosy. Tsy nisy ny alamaina raha nanatona anao tamin'ny finoana marina tokoa koa izany no anatonanay ianao ankehitriny mba hijerenao manokana ny fiainanay tsirairay avy.
mivavaka izay ho an'ireo namoy avatiana sarakolona irery. Eny malahelo mitanondrika ny loka mirotsaka ny ranomaso. Fantatrao Andriamanitra fa mafy amin'ny olombelona ny fisarahana manaina. Koa ny fampahirezana sy ny fampionona avy amin'ny fanainao no angatahanay aminao Andriamanitra ho amin'ireny havana ireny. Tompo, vavaka izahay ho an'ny taranakay, mba ho taranaka vanina feno fahendrena ary tsy ho diso amin'ny fahasoavana Andriamanitra, ka ho voaro amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ratra izay. Matoky sy mino izahay Tompo fa miaino izany vavaka izany ianao, satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany ilay fanampianatra anay mivavaka nanao hoe rainay io izay ny an-danitra fa masinina ny any anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao any ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao anay ary mamelana ny elokay tahaka namelana izy meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an Jesosy Tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty nitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.